LGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ny distrikany Mananjary no nanomboan'ny filoham-pirenena ny fitsidihana ireo faritra taorian'ny fandalovan'ny rivodoza Batsiray ary avy eo nitoto amin'ny distrikany Manakara. Tsy maintsy arena avokoa hoy ny filoha ireo fotodrafitrasa rava vokatry ny rivodoza. Tsy ekena ihany koa ny fanararotana amin'ny fampiakarana ny vidim-piainana. Mbola mitohatra amin'izao ny tolona natao tamin'ny 7 Fevrier 2024 hoy ireo nandray anjara tamin'izany. Efa nisy ny tanjona tratra toy ny fandrodanana ny jadona, na izany aza mbola sehatra maro no voagezan'olombitsy toy ny fandrarahana, eo ihany koa ny ady amin'ny fahalalahana maneho hevitra. Mangataka ny andoavana ny indemnité na ny tambo-karama ho andreo avocat commis d'office ny olafitry ny mpisolovava eto Madagasikara. Io indemnité io izay tsy voalota ao anatin'ny 20 taona. Nanamafy ihany koa izy ireo fa tsy ekena ilay vola volon-dalàna ahafahan'ireo mpiaro ny zon'olombelona mandray ny asan'ny mpisolovava. Olona roa no nitanana ponja vonjomaika noho ny fanodinkodinana sy hiaratra fiara teo anivon'ny SOCNLS na ny secrétariat exécutif du comité national de lutte contre le sida, tombanana hatrany amin'ny 4 miliara ariary no voahodinkodina tamin'izany. Maresaka iraisam-pirenena niverina ny sokatra ho an'ny mpizahatany Maroc, nanomboka tamin'ity androany ity ny sokatra ny abakabaka ny antoerana rehefa nihidina nandritra ny 2 volana noho ny Covid-19. Nisy ihany koa ny plan d'aide na ny paikady fanohanana eo amin'ny sehatra ny fizahantany ahafahana manarina ity sehatra ity. Ary ovetrana ary ny andindininy mahakasika ireo. Manatitra ny araba tomboko lasy tomboko vavy tonga soa indray atao anaty fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Saiko ampanajana ianao hanaraka ny atsipriany hatramin'ny farany. Anokafana izany ny distrikany Mananjary no nanomboan'ny filoham-pirenena mivadiny fitsidihan'ireo faritra taorian'ny fandalovan'ny rivodoza Batsiray. Manaraka izany ny distrikany Manakara tsy maintsy arena avokoa ho ny filoham-pirenena ireo fotodrafitrasa rava vokatry ny rivodoza, tsy ekena ihany koa izy ny fanararotana amin'ny fampiakarana ny vidim-piainana. Amin'izao fotoana izao ho fanampiny ireo mponina isy ny fanatsarana ny karne pokotany ho ny filoha anamorana ny fizarana ny fanampina samihafa. Ny maraina teo no nigatona tany amin'ny faritra Atsimo Antsinanana distrikany Mananjary ny filoham-pirenena mivady namangy sy nankahery ireo mponina traboina. Rava fananana sy namon'ny avany akaiky ary nijery fotony ny ahafahana manampy ireo mponina sy ahafahana manarina ny fotodrafitrasa maro rava sy potika vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Batsiray. Tsy maintsy mamany olana rehetra mitranga sy mitondra vahaolana ny olom-boafidy sy ireo olom-boatendry hoy ny filoham-pirenena tamin'ireo mponina nandritra ny fandalovany tany Mananjary ny maraina teo. Mila mifanampy ihany koa ny rehetra hoy ny filoham-pirenena. Isan'ny tarana ny mponina any antoerana ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny faritra maro noho ny fanararotana ataon'ireo mpivarotra ka mangataka ny ijerevany ministera tompon'andraikitra akaiky ny mahakasika izany izy ireo. Mila entitra ireo taleparitry ny varotra hoy ny filoha mba hialana amin'ny endrika fanararotana toy izany. Nitotany amin'ny distrikany Manakara renivohiparitry ny fitovinany nidiny ny filoham-pirenena mivady sy ireo delegasiona izay notarihiny. Nambarany fa tsy hojerena fotsiny ireo trabona sy ireo fotodrafitrasa simba fa tsy maintsy arenina avokoa. Ary tsy maintsy ahazo fanampiana ihany koa ireo mponina. Isitraka fanampiana avokoa ireo trabona any amin'ny faritra rehetra ary ahazo karne pokotany manara-penitra avokoa. Isan'ny faritra nitondra takaitra amin'ny fandalovan'ny rivodoza Batsiray ny tany amin'ny faritra Atsimo Antsinanana ny Nosy. Ankoatran'ny fanarenana ny fotodrafitrasa simba, vokatry ny rivodoza Batsiray, isy ihany koa ny fametrahana fotodrafitrasa manara-penitra any atoerana hoy ny filoham-pirenena. Isan'ny nitondra faisana tamin'ny fandalovan'ny rivodoza Batsiray moa ny tany Mananjary arak'ireny efa nentina tamin'ny édition spéciale sy ny fampitam-baovao samihafa teto amin'ny fahitalavitra kolo dia hatrany amin'ny 5,900 ny tanàna dia saika potika noho ny fandalovan'ny rivodoza avokoa ka isan'ny rariny raha ohatra ka raha tokany distrika ny tao Mananjary no isany ny santaran'ny filohan'ny republika izay fitsidiam-patra taorian'ny fandalovan'ny rivodoza izay. Fa manoloana ny vonana tiraka
araka ny rivodoza Batsiray hatrany dia naneho ny firaisan-kina malagasy ireo mpiara-miombonantoka samihafa tahaka ny vondrona Europiana sy ny UNICEF. Misy ny fanampiana samihafa nataon'izy ireo ahafahana manoha an'ireo voakasika indrindra tamin'iny rivodoza Batsiray iny. Maneho ny firaisan-kina tanteraka tamin'ny malagasy manoloana ny vona izanisy nateraky ny rivodoza Batsiray ny vondrona Europeana. Nambaran'izy ireo tamin'ny alalan'ny fampitam-baovao ny firaisan-po amin'izao zava-misy izao. Hatramin'ny voalohan'ny volana Fevrier 2024 lasa teo raha ny fanazavana efa nisy ny fandraisana andraikitra natao tamin'ny alalan'ny Direction Générale en charge du service de protection civile et d'opération d'aide humanitaire. Isaraka izany eto Antananarivo ny famalina antso fanampiana mba ahafana mandrindra ny momba ireo trabona. Ankoatra izay, araka ny fangatahany gouvernemanta malagasy, isy ihany koa ny entana maro izay ahitana kojakoja samihafa ny sokajian'ny PNGRC ho ilaina sy laharam-pahamehana omena. Isy amin'ny alarobia ho avy izao ny sidina avy anina Europia hitondra ireo manampahaizana teknika amin'ny Direction Générale en charge du service de protection civile et d'opération d'aide humanitaire sy ireo mpiara-miombonantoka hafa mba hanampy hijery ireo zavatra tena ilaina maika sy ny maro hafa. Ankoatra izay, naneho ny fanohanany amin'izao zava-misy izao ihany koa ny teo anivon'ny UNICEF, fanampiana maro no efa any amin'ireo toerana sy faritra lasibatra indrindra tamin'iny rivodoza iny ankehitriny. Atraikitra voalohany zany mikasika an'ireo olona le marefo ireo dia ny fisiana rivodoza otrao dia ndresaka momba ny rano satria fantatritsika tsara fa tonda-drano mibetsaka ary ny fahasimbana teo dia manana andraikitra an'izay ny UNICEF. Dia any atoerana efa misy an'ireo ekipa miaraka amin'ny tale régional tsirairay manao ny fanatanterahana miasa amin'ny alalan'ireo fitaovana fikarakarana ny rano hosotroana izay ilain'ny olona any atoerana. Tsy adino amin'izany koa ny resaka momba ny ataontsika hoe ny assainissement, ny resaka fivoahana sy ny fitaovana fandroana reny. Zay zany ny resaka rano zay jerena manokana momba ny ankizy. Anisan'ny tafiditra ao anatiny koa ny resaka momba ny fahasalamana satria ankizy ny resantsika, reny ny resantsika dia misy ny fanafody miaraka amin'ireny atao hoe kit emergency kit reny zany any anatiny any. Misy fanafody any anatiny, misy karazana fitaovana ampiasaina ihany koa ho an'ireny vehivavy bevoka ary tsy adino raha ohatra misy aretina momba ny hoe palu. Nanamafy ireto mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara ireto ny itohizan'izao fanohanana izao hatrany. Tsy ny mpiara-miombonantoka na izany ara-bola na ara-teknika ny Madagasikara ihany no andrasana hifanampy sy fanometanana ao anatin'ny fiatrihana ny fandalovan'ny rivodoza Salanjova. Fotoana ihany koa amin'ny fotoana toy izao tokony fanomezan-tana ny samy malagasy satria misy ihany koa ny fomba fipitenena na oam-pitenena ny malagasy manao hoe zay mitambatra vato zay misaraka vasika, zay misaraka fasika ka isany tokony amin'izao fotoana izao ny tokony ampiarana an'izay ho atao zay hoe fifanampiana sy ny maro avy zay ao anatin'ny fiatrihana ny vanim-potoana aorian'ny fandalovan'ny rivodoza zay isan'ny vanim-potoana mamaivay ho an'ny rehetra ary manamafy ihany koa ny fahasahiranana mianjady amin'ny isa tokantrano indrindra tamin'ireo faritra nandalovan'ny rivodoza farany teo. Fa misy 20 ireo namony ainy raha toka mahery ny 120 sy 5 amin'izao fotoana ireo trabona amin'ireo faritra 13 voakasiky ny fiatraikan'ny fandalovan'ny rivodoza Batsiray ny sabotsy sy ny alahady lasa teo. Ony teo anivon'ny BNGRC androany anton'izany ny fiakaran'ny rano sy ny fahasimbany ireo foto-drafitrasa samihafa. Manomboka amin'izao fotoana ny fandraisana tanan'ireo trabona ary mitoy ny fanatanterahana ny fanadiadiana anaovana ny tombana vokatry ny rivodoza Batsiray. Hatramin'ny androany tamin'ny 10 maraina, miisa 20 ireo fantatra fa namony ainy ary mahery ny 1,750 ireo trabona avy amin'ny tokantrano 520 sy 500 amin'ireo faritra voakasiky ny fandalovan'ny rivodoza Batsiray teto Madagasikara raha nitatitra navoaka ny teo anivon'ny BNGRC, isa izay vinavinana hitombo hatrany raha ny nambaran'ny tompony andraikitra. Hatreto tafakatra 2,9 ireo trabona voaterina findran-toerana fa haravana sy fahasimbana maro no hita tao aorian'ny fandalovan'ny ity rivodoza ity. Isan'ireo faritra nahitana izany betsaka indrindra ny tany amin'ny faritra Fitovinany, Vatovavy, Matsatrambony sy Atsimo Andrefana raha ny Antotanisa. Mikasika ireo foto-drafitrasa mitotaly 323 hatreto ireo trano rava raha toka 3,300 ireo simba. Miisa 9,705 kosa ireo trano divitry ny rano raha nitatitra androany maraina hatrany.
Misy 9 ireo toerana nahitana fahatapahan-dalana ary 17 ireo tetezana tapaka nandritra izany. Mitoy ankehitriny ny asa fanampiana sy ny fandraisana an-tanana ireo trabona ary ny fanatanterana ny fanadihadiana hamantarana ireo tombana amin'ireo faritra nandalovan'ny rivo-doza Batsiraira ny fanazavana. Isan'izany ao Mananjary sy Manakara ary ny ao Fianaratsoa. Raha antsika malala moa fa vao omaly zany nanomboka ny loko manga dia vao nanomboka omaly zany ny tena miakatra aty amin'ny BNGRC ireo antotanisa rehetrarehetra mahakasika ny isan'ny trabona 42 tonnes zay zany zao ny vary any amin'izao tsika miresaka zao raha amin'io toerana nidiran'ny cyclone io zany hoe miaraka amin'ny kojakoja menaka ireo miaraka amin'ny vilany dia io zany netreretina sakafo mandritry ny 7 andro koatran'ireo efa mampisakafo koa ny ao Fianaratsoa ao Fianaratsoa 1 zay efa misy trabonany amin'ny 700 mahery any. Hatramin'ny androany mitotaly 520 taona ireo vary eo ampelantanan'ny BNGRC izay ho aparitaka manerana ireo faritra nandalovan'ny rivo-doza. Etsy ankilany misy ny fampitaovana samihafa natao hanarenana vonjimaika ho an'ireo faritra nisian'ny fahasimban'ny fototra-drasa toy ny ao Mananjary. Misy 2 taolina amin'ireo district anankitelo ireo no niteneniko fa ny olana kely fotsiny tapaka ny lalana atao ranomafana niezaka zay nakatolona taty Fianaratsoa dia tao atoerana aloha zany dia mbola vitsivitsy eo amin'ny 200 isaky ny anio ngamazao no hita nangonina ao fa mino satria zao moa zany vao manomboka ao anatin'ilay fanarenana ny rehetrarehetra fa efa misy 6000 taolina zany ny atao anatin'ny prévision anay 12000 taolina fa ny ataonay aloha hatreto ny BNGRC dia le ménage le ankonana fa ny bâtiment administratif zany iny ray tsy raisiny BNGRC tanana aloha fanamboarana an'iny na ny ataoko hoe fanarenana an'ireny toerana ireny. Ny antso amin'ny fiaraha-mientana ho an'ny rehetra ny tompon'andraikitra ho fanarenana ireo fahasimbanana nateraky ny rivo-doza Batsiray. Isan'ireo namaly izany androany teo anivon'ny Canal Plus izay nanolotra vary sy menaka ary savony teo anivon'ny BNGRC ho fanomezan-tanana ireo faritra voakasiky ny rivo-doza. Mahakasika ny raharaha 7 febroary kosa indray dia mbola mitohy hatramin'izao ny tolona natao tamin'ny 7 febroary 2027 sy 2000 ireo nandray anjara tamin'izany. Efa nisy ny tanjona tratra toy ny fandrodanana ny jadona na izany aza mbola sehatra mano voageja n'olombitry toy ny fandraharana eo ihany koa ny ady amin'ny fahalalana mano eo hevitra. Ateoriana mbola mitoy ny tolona natao ny taona 2020 hoy ireo ny tolona Kanaratra sy fianakaviany namony ainy tamin'ny raharaha 7 febroary 2020 nandrodanana ny jadona ho an'ny fahafahana isan'ny fototry ny tolona tamin'izany tanjona izay tsy mbola tratra mandrakandroany ho nisy olombavim-bahoaka. Mbola tsy tratra ny tanjona ka mbola manoitolontsika ary mbola miezaka ny miroso amin'izay fanatanterahana sy fatratrarana an'izay tanjona izay na 73 député nge mbola nanohy an'ilay tolona hoe fanovana makany amin'ny tsara fanovana makany amin'ny fanatsarana farim-piainana fa hatreto mbola maro be ny sehatra voageja ka tsy ananany malagasy fahafahana sy miasa malalaka. Ny fitakiana aloha zany dia hoe fanovana indrindrindra ny hoe fahalalahana fahafahana tsy isiana didy jadona mba afaka maneho hevitra ny rehetrarehetra afaka mitaraina ny rehetrarehetra afaka mitsikera ny rehetrarehetra zay ny tanjona atao anatin'ilay tolona ka raha mbola tsy tonga amin'izay tanjona izay tsika dia tsy maintsy mbola hitohy foana ny tolona ny tanjona ho ady tsotra ny fanehoan-kevitra rehetrarehetra dia tokony nijanona eo ambonina latabatra sy fifampianona fa tsy miafara amina fampiasan-kera. Ho an'ny filohan'ny antenimieram-pirenena lesona maro no azo tsoahana avy amin'ny raharaha 7 febroary 2020. Voalohany indrindra aloha raha nataony tolona tamin'ny 2020 tsy ahy ny andro androany dia mbola miredareda atao anatin'ny fona rehetra reo ny zany fitiavana ny tanindrazana ary ny fanalana teo ambanin'ny zioga ny jadona ary mandraka androany ny zavatra ngeza be indrindra dia nandravana ny jadona aloha satria anao manontany hoe tratra ve ny tanjona rava ny jadona efa tanjona anankiray angeza be izay satria misy ny fahalalahana indrindra ka dia anisan'ny tanjona efa tratra izany ary io mandroso makany ary mandrapa hoe tena mitoetra izany tena atao hoe fanjakana mandala ny demokrasia republikanina izany hoe ny fiainana dia tolona isan'andro
ampanjakana zany atao hoe tena fanjakana mandala ny demokrasia izany ary ny demokrasia ianarana isana tsy ivona 13 taona androany raha 7 febroary 2024 etsy bahoaka ny adina ny jadona sy ny fanaovana ampimamba ny arem-pirenena ka nahatonga ny vahoaka hoeny amin'ny lampana Ambotsirohitra. Maro no namony ainy tamin'izany izay tsy mbola voafaritra ny isany 13 taona atiorinina. Eo ihany koa ny nitifitra sy naniraka tamin'izany, voalaza fa nisy ny fanadihadiana ny sokafana saingy tsy mbola hita ny toy ny hatramin'izao. Androany nisy ny fanateram-boninkazo teny Ambotsirohitra izay nitariny filohan'ny Antenimera Rotota sy ireo parlemanta, mpanao politika sy ny avy amin'ny AV7. Araky ny fanadihadiana rahantsika iny dia mbola mitohy 13 taona aty aoriana ny tolona sy ny adiny matimatesana tamin'izany fotoana makasika iny raha 7 febroary 2024 iny. Fa ao anatin'izay hatrany dia miantso ny fitondram-panjakana hijery azy ireo ny fikambanana AV7 izay vondronandrona ratra sy fianakavony namony ainy tamin'ny raha 7 febroary 2024. Maro ny fampanantenana izay iandrasana fanatanterahana hoy izy ireo. Nandritra ny fotoana nanateram-boninkazo ho fahatsiarovana ny hetsika nataony vahoaka tamin'ny 7 febroary 2024. Niantso ny fitondram-panjakana hikarakara azy sy anatanteraka ireo fampanantenana tamin'izany ireo mpikambana eo anivon'ny AV7 izay ivondrona ireo naratra sy ny fianakaviandreo namony ainy tamin'ny raha 7 febroary 2024 izay miisa 420 miangavy ny fitondram-panjakana zay mba hijery akaiky mikasika zay mbola eo velona zany na ny marary koa zany satria izahay izao dia eo amin'le fitantanananay zany hatram'izao mbola sy azonay ny réparation mba mangataka an'io réparation izay monsieur le président io zany mba afahanay mamelona ny vady aman-janakay ary misabo ny tenanay koa za miresaka aminareo zao dia misy vy ato matoa mitondra an'ity satria io vola io zany dia mbola tsy mivoaka hatramin'izao io vola io 214 eo amin'ny 214 zany izahay zany tokony hakasitraka an'io réparation na hoe vidinaina zany vidindraka zany mbola tsisy naray hatramin'izao. Ny fanehoan-kevitra moa hevitra terabary samy mamoaka ny ampony fa ny fijerena manokana ny tsy salama zay témoignage ny 7 février teo reny dia mba tokony hojerena fikarakarana azy amin'ny tsy fahasalamana satria ny AV7 dia mbola bedabe ny zavatra tokony hojerevana ny pitsipitsy ny madinidinika na ny falapina zany. Atreto tsy mbola fantatra mazava ny isan'ireo mpiray tanindrazana namony ainy hoy ny mpamorona ny AV7 raha ny tafa ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety. Ny raha 7 febroary 2024 izay tsy ahivona nanomboka teo amin'ny kianjan'ny 13 Mey voromaro ireo vahoaka taoriany fandraisam-pitenenan'ireo mpitarika isan-tokony ka isany tamin'izany ny filoha Andrajoelina izay be ny tanàna tamin'izany fotoana. Nivotra tamin'ny fandraisam-pitenenan'ny fandimby fa isin'ny fiovana eto amin'ny firenena manoloana ny fanarotapahefana nataon'ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony no isan'ny dietsika ity. Taoriny nanomezana ny andraikitra maha-Premier ministre lehibe ny gouvernemanta tetezamita ny monja roindefo ny andron'io tapa-kevitra ny roso amin'ny fametrahana azy teny amin'ny lavampanjakana Ambotsirohitra ireo vahoaka teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey niaraka tamin'ireo mpitaritolona sy solombavam-bahoaka maro samihafa. No ny tonga teo amin'ny arabe ny fanandrify tamin'ny zaridaina n'Antaninarenina ireo vahoaka mpitandro filaminana maro no nanaka anazy ireo tsy azo ny lavampanjakana. Nisy ny fifampiresahana teo amin'ny mpitaritolona sy ireo mpitandro ny filaminana. Minitra vitsy taoriny fifampiresahana rehefa nandroso ireo vahoaka nandeha nitifitra avy any andapa. Maro ny naratra sy nitondra takaitra tao ny namony ainy avetrany. Tsy naharaka ireo toeram-pitsaboana toy ny teny amin'ny CHUGRA
Nihetsiky ny 7 febroary 2024 izay ratsahivina hatrany nitakina ny fanovana teto amin'ny firenena isy ny fahifamovidy sahaza ho an'ny vahoaka ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny aradrariny ny ady amin'ny fantrana ny fahalalahana maneho hevitra ny fandraharahana ho an'ny rehetra isan'ny nitolomana tamin'izany ka nahatonga ny rahalatsaka teny Ambotsirohitra sy Antaninarenina 13 taona lasa izay. Ireny raha iverenantsika ny fitiny zavanitranga sy ny zavaniseho tamin'izany 7 febroary 2024 zany. Saingy 13 taona teo aoriana mbola mitontolo araka ny fanadihadiana raha tsika teo ary maro ihany koa ny fangatahana nataony fikambanana samihafa toy ny AV7 izay ivondronan'ireo nanana ny namony ainy sy ny naratra moa zany tamin'izany fotoana izay satria nisy ny fampanantenana samihafa natao azy ireo taoriana ny zavanitranga iny fa iverenantsika kely ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro izay nisy tsy fahatombanana kely teo aloha teo tsy ahina firintsony amin'ny toetr'andro eto Madagasikara Batsiray izay efa nivoaka an-dranomasina omaly na mbola misy aza ny rotsakorana amin'ny faritra sasany tahaka ny any Atsimonosy Venona hiakatra tsikelikely ny maripana amin'ny ankapobeny. Tany amin'ny 320 kilometatra andrefana somary atsimo andrefan'ny Toliara no nisy any Batsiray androany tamin'ny 10 maraina teo. Ny anatrany ny heriny izany hoe nitondra rivotra 520 kilometatra isan'ora miaraka amin'ny tafiotra 70 kilometatra isan'ora. Kisaka mianatsimo manalavitra ny Toliara trany izy. Mbola misy zany aloha treto ny rotsakora raha hoetiny aty amin'ny afovoany andrefana sy Atsimo'ny Nosy. Zany hoe mbola ao anatin'ilay filazana hoe miloko manga zany zao ny aty amin'ny Morondava sy Mahabo dia Manja, Atsimo andrefana sy Anosy sy Androiny. Fa ny ankoatr'izay zany efa foana ny filazana hoe misy ifandraisany amin'ny filazana loza mahakasika ny rivotra zany foana ho an'ny ankoatran'izay. Dia ny toetry ny andro mbola mitoetra zany izay orana izay hoe ny androany aloha ka hatramin'ny rapitso amin'ny andrefana sy Atsimo andrefana zany mbola misy orana tandrivindrahona foana aloha amin'ny ankapobeny fa ny ankoatr'izay indray ho an'ny 3 andro manaraka efa mitoera tsikelikely avery avaratra indray zany ny oram-baratra dia midatra kely aty amin'ny afovoantany izay ho an'ny alarobia sy ny alakamisy. Sika amin'ny alarobia sy alakamisy any verina ny orana zany sy ny maripana miakatra makany amin'ny Vaidity andray amin'izay fotoana. Verina amin'ny laoniny tsikelikely araka izany toetr'andro manerana ny nosy taorian'ny fahalasany Batsiray ity. Isy fiakarany ihany koa ny maripana izany hoe anodidina ny 19 degré Celsius ny ambany-drindra ary vinavinaina ho 23 degré Celsius ny maripana ambony-drindra. Na izany aza nambarany teo anivony sampana mpamantatra ny toetr'andro fa mbola ahina ny fikorontanan'ny fifamoivoizana eny an-dranomasina amin'ny morontsiraka Atsimo andrefana sy Atsimo. Ahery hatrany ny ranomasina, vokatra izay tsy mbola azo ataony mandrika amin'ireo toerana ireo ho fisorohana ny loza mety hitranga. Fa isento kely ao anaty dokam-barotra isika izao arin'izay no hanarano ny fanadihadiana mahakasika ny raharaha fakanakeriny zazavavy kely teratany vahiny 3 taona. Eo ihany koa ny mahakasika ny olona efatra mahakasika ny fanodikodinana vola teo anivon'ny secrétariat exécutif du comité national de lutte contre le sida maresaka iraisam-pirenena sy ny maro hafa. Manapitafa vetivety ary. Ziva, mbola vona foana ary vona pirenena, za koa 038. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Inscrivez-vous pour le nouveau semestre. www.cnam-madagascar.g 67 hectares, maison des produits, 6e étage, Antananarivo 101.
Fanohizana ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity dia nivokatra ny fanadihadiana no ho aneo ny tena zava-misy marina mahakasika ilay horonan-peo any anaty tambazotra tserasera hoe ny ministra ny fitsarana Androany nitondra fanazabana mahakasika ilay fividianana tany ao Sainte Marie ihany koa ny ity farany. Manoloana ny resaka mandeha any anaty tambazotra tserasera nitondra fanazavana mahakasika izany ny ministry ny fitsarana Androany. Nivokatra ny fanadihadiana hoy izy no aneo ny marina rehetra mahakasika izay. Ny tenako dia mino fa tsy maintsy misy ny fandraisana, ny fepetra maro isan-karazany, tsy maintsy misy ihany koa ny fanokafana, fanadidiana mahakasika ny zavatra maro isan-karazany reny. Ny tenako dia mino ary matoky an'ireo tompon'andraikitra isan-karazany izay hanana ny fahaleovantenany tanteraka mba ahafahantsika zany mahita ny mangarahara ary mahita ny tena marina mahakasika an'ireny zavatra maro isan-karazany ireny. Nitondra fanazavana ihany koa ity farany mahakasika ilay fifanarahana fividianana tany ao Sainte Marie. Nisy ny fampivarotana hoy izy, saingy voaterina janona no ny tsy fetezana teo amin'ny taratasy. Efa nitazana andraikitra maro isan-karazany tena teto amin'ity tany sy ny firenena ity mety manana ihany koa tahiry manoloana izay zavatra maro isan-karazany izay dia izay no mahagaga hoe zavatra fifanarahana tany amin'ny samy olona tsotra no tonga ary lasa resaka hafa ny amin'ny tambazotra tsirasira mety misy antony hafa angamba izany zavatra izany. Tiako marihana ihany koa fa rahantsika mahafantatra fa mbola tsy fifanarahana farany ireny zavatra ireny raha hitantsika ny taratasy ary tsy voatery namoaka le taratasy ny tena fa anatin'ny fangarana tanteraka ny namoako an'izany taratasy izany dia hitanareo angamba fa mbola tsy fifanarahana farany izany zavatra izany fa niempotra ireo olona izay hoe ataontsika hoe mety niara-ny ombinantoka ny hevitra anao an'izany zavatra izany dia izay no natonga an'ilay izy hoe anatin'ny fifanajana tanteraka no nanaovana izay zavatra izay. Fa izy io moa tiako tenenina hoe ny fiainantsika indrindra fa ho anay mpitondra fanjakana dia tsy miankina amin'ny tambazotra tsirasira. Andrasana araka izany nivokatra ny fanadihadiana voalaza fa efa miroso amin'izao fotoana. Manoloan'izany mangataka ny rehetra ho tony ny ministra ny fitsarana. Isan'ny vaovao malaza raha mahakasika ny raha iny any anaty tambazotra tserasera amin'izao fotoana izao ary isan'ny vaovao rohitiny haino manjery samy hafa ihany koa ny mahakasika iny saingy andrasana rotaterina eto amin'ny fampahalalam-baovao an-trano araka izany ny fivoaran'izay. Fa mangataka ny andoavana ny enda amin'ny tena ny tampokarama ho an'ireo avocat commis d'office no lavitra mpisolovava eto Madagasikara. Io indemnité io izay tsy voalota ao anatin'ny 20 taona nanamafy ihany koa ny ordre des avocats eto Madagasikara fa tsy ekena ilay volavolan-dalàna ahafahan'ireo mpiaro ny zon'olombelona mandray ny asan'ny mpisolovava. Mpisolovava tendrena iaro olona ho tsaraina ka tsy naka mpisolovava ny mpisolovava commis d'office. Tsy azo mpisolovava atao ny mandany iraka ampanaovina azy amin'izany raha tsy misy antony tsy azo anoarana voamarina. Tsy karamaina ny avocat commis d'office saingy misy indemnité tokony ho raisina araka ny lalàna velona. Efa 20 taona izay tsy nandray io tampokarama io ireo mpisolovava commis d'office. Tsy mandraina ny arary ny avocat commis d'office ary efa izay no mission de service public apetraky ny lalàna aminy. Ekeny izay tsy mandraina ny arary izay amin'ilay asa fiarovana. Fa kosa mahakasika ny lany amin'izay asa fiarovana izay dia misy ny indemnité tokony homena azy. Frais de déplacement, frais d'hébergement, photocopie ny dossier fitsarana. Izany fandaniana rehetra izany dia lasa ilay mpisolovava commis d'office no miantoka azy amin'ny vola postiny. Olona rovany tsy client, tsy havany, tsy namany, olona tsy fantany. Ilay asa fiarovana izay ho ataony ekeny an-tsitrapo ho atao mamaim-poana. Fa ny lany kosa amin'ilay dossier izay ekinina aminy mba angatahany izany mba ho ato. Tsy ekena ankilan'izay hoy ny lavitry ny mpisolovava ny 12 amin'ilay volavolan-dalàna naroson'ny mpiaro ny zon'olombelona. Io 12 io izay manome lalana ny fiarahamonim-pirenena na ireo mpiaro ny zon'olombelona hanao ny asa ny mpisolovava. Monopole ny mpisolovava irery ihany ny miaro olona eto amin'ny firenena.
zay voalohany. Faharoa, ny mpisolo vava alohan'ny atonga azy mpisolo vava raikitra zany hoe avocat titulaire dia miofana mandritry ny 20 taona. Zay izy vao lasa maty aminy. Ilay défenseur des droits de l'homme tsy mazava ao anatin'ilay avant-projet de loi hoe ahoana ny fiofanana takina aminy sa mahazo manao daholo ve rehefa olona misehatra amin'ny droit de l'homme. Nanambara ihany koa ny olavitry ny mpisolo vava fa maro ny fitarainana voaray mahakasika ireo olona tapitra mandady depôt sy ireo olona navoaka ny fitsarana saingy tsy avoakany ny fonja. Efa nisy ny fampiresahana sy ny fandaminana napetraka manoloana izany. Asikasa moa natao raha ara teknika ilay fanakalozan-kevitra dia fanakalo hevitra izahay teto ao ny mpandrarahany fonja mipitarika an'izy ireo dia manasava teo ary mazava izao ny fomba fandraisana n'ilay lalàna mahakasika an'izay mba hitovy ny tady-tokanga ary misy isy ny fifanantonana aminay lavitry ny solovava sy zareo fandrarana ny fonja amin'ny fanatanterahana ny lalàna rehetra mahakasika an'izay fitazomana olona mponja izay na ny famoahana olona avy any amin'ny fonja. Isan'ny nangatany ireo lavitry ny mpisolo vava nandritra ny fiaonan'izy ireo tamin'ny ministry ny fitarana androany ny fampitombona isa ny maison des avocats, ohatra amin'izany ny ao Ambositra, Iosy, Toliara. Eo ihany koa ny efitrano ho an'ny mpisolo vava ao Vangaindrano. Fandoavana ny tambikarama tao anatiny 20 taona izay raha fitina ny fangatahany olavitry ny mpisolo vava eo eto Madagasikara tao anatiny iny fanadiadiny iny fangatahany izay miatefa moa zany ho an'ny tompony andraikitra mifanandrify amin'izay. Fa zazakely teratany vahiny 3 taona no nisy nakakeny androany tokony ho tamin'ny ray oratoandro teo teny Ambody Vonikely. Olona efatra nitondra moto scooter niaraka tamin'ny fitaom-piadiana nanao ny asa ratsy. Anatin'ny fanadiadiana tanteraka amin'izao fotoana izao ny mpitandro ny filaminana. 3 taona Jivanna Riwanna teratany karana mipetraka eo Ambody Vonikely. Tokony ho tamin'ny ray ora atoandro androany raha avy nianatra iny izy no nisy nakankeriny teny Ambody Vonikely akaiky ny Build. Raha ny vaovao niparitaka olona efatra no nitondra motoscooter nanao izao kidnapping izao. Araka ny fitantaran'ireo manodidina izay nisafidiny tsy haneho ny sary sy feony, tafiditra tao amin'ny vavahady mihitsy ireo mpakakerin'ireo rehefa naky ilay zaza ary nitondra fitaovam-piadiana. Efa tafiditra vavahady zareo dia efa tafiditra tao amin'ilay vavahady tao miditra koa ilay olona avy eo. Olona anankiefatra tondra moto anankiroa angambany. Dia zany izy no niditra ilay olona dia tondra basy pony anankitelo misaritava dia nanankiray nanao kasika na moto. Tsy mbola nisy hatreto ny vaovao ofisialy avy amin'ny mpitandro ny filaminana mikasika ity raharaha ity, saingy efa anatin'ny fanadihadiana tanteraka izy ireo raha ny fanazavana. Ny antso ny fanampiany rehetra kosa ny fianakavian'i Jivanna Riwanna mba hizara izay vaovao mety hampandroso ny fanadihadiana sy ny fikarohana tontolo-saina. Araka ity antso navoakan'ny collectif français d'origine indienne de Madagascar ity, omena valisoa lehibe ireo izay manome vaovao tena ilaina amin'ity raharaha ity. Nanao t-shirt fotsy sy pataloha mainty sy aivy Jivanna Riwanna izao nisy nakankeriny izao. Ireto laharan-taribia ireto kosa no afaka antsoina raha toa ka misy vaovao mikasika azy na vaovao mety hanampy azy ireo. 034 90 005 75 na ny 033 31 121 21. Araka ny fanadihadiana iny dia mivena mirongatra indray aloha zany araka izany ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny endriny maro indrindra moa zany ny fakanakeriny ireo teratany vahiny. Tsy ny teratany vahiny ihany anefa no lasibatra izay fakanakeriny izay fa araka ny fanadihadiana sy ny fanadihadiana samihafa ny entina teto amin'ny fampahalalam-baovao dia efa saika misy ihany koa amin'izao fotoana ny fakanakeriny teratany malagasy toy ny tranga tany tsara tanàna sy ny maro hafa izay efa nentina teto amin'ny fampahalalam-baovao hatrany fa olona roa no tanàna Vonjimaika noho ny fanodigodinana sy halatra fiara teo anivony SAE-CNL na ny secrétariat exécutif du comité national de lutte contre le sida. Tombanana hatrany amin'ny 4 miliara sy 1.7 sy 300 tapitrisa ariary no voahodinkodina tao anatin'izay. Olona misy 4 ny voaroaroy tao anatin'ny fanodigodinana volam-bahoaka niakatra teny anivon'ny PAC na ny pôle anticorruption
Ny alakamisy fahatelo ny volana febroary 2024 lasa teo nivaly ny fitsarana ka olona roa nahiditra vonjimaika eny an-tanymora. Olona iray hafa eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana ny ambiny no afahana vonjimaika eo am-piandrasana ny toy ny fanadiadiana. Antony na voaroiroy azy ireo ny fanodikodinana sy alatra fiara eo anivony ny komite nasionaly miady amin'ny sida. Raha ny loharano vaovao azo, fiara tsy mataho-dalana miisa 13 no nalain'izy ireo ny piesy ao anatiny ka tsy nisy ho raisina intsony. Niara-niasa tamina garazy eny manakambahiny ireo voaroiroy, ahitana lehibe nitetika asa iray sy ny vadiny ary ny mpamily. Nesorina tsikelikely ny piesy rehetra tamin'ireo fiara tsy mataho-dalana miisa 13 ireo. Nisy fiara iray ihany koa natakalon'izy ireo fiara efa ratsy. Ankoatra ireo, fiara tsy mataho-dalana miisa 5 any komite nasionaly miady amin'ny sida no tsy hita. Raha ny fitsiriana sy ny fanadiadiana natao, tombana natrany amin'ny 4 miliara sy 1.7 tapitrisa ariary no voahodikotina. Raha ny loharano vaovao azo hatrany ny taona 2024 ny mpitarika teo alohan'ilay komite nasionaly miady amin'ny sida no nanapa-kevitra ny ametraka ireo fiara eny manakambahiny sy alasora izay tsy nisy fanarana mazava amin'ny fanofanan'ny toerana. Antony nahatonga ireo voasaringotra anana teti-dratsy hanodikodina ireo fiara. Andrasana ny mety ho toy n'ity toetrara ity. Vaovao ny fampianarana kosa indray dia départ à zéro. Izay raha ny fihezana ny faneho-kevitra ireo mpampianatra amin'izao fiverenan'ny mpianatra ny sekoly izao. Vokatr'izany mitombo ny fotoana hamerenana ireo efa vita raha tokony hanenjika ny fandaharam-pianarana hoy ireo mpampianatra. Olona saina mitatitra ny antsepiten'izay. Niverina an-dakilasy nanomboka androany ireo mpianatra teto Antananarivo rehefa niaty vokatry ny firongatry ny valanaretina Covid-19 sy ny andro ratsy. Fialan-tsasatry ny Noely izay nihitatra ka nampikaikaiky ireo mpampianatra ny famonoana ny banga vokatr' izany. Ny classe d'examen zao no tena somary sarotsarotra kokoa satria ireo mpianatra ireo dia efa niaina fihibohana tao anatin'ny taona 2024 2022 ary mbola nisy tamin'ny fiandohan'ity taona 2022 ity. Dia mazava ho azy zany fa anisan'ny zaza heverina hoe victime en classe d'examen amin'izao satria tao anatina taom-pianarana 3 mifanesy zany dia nisy an'izay aretina izay tamin'ity taona ity fotsiny zao raha tokony hiditra tamin'ny 5 janoary ny mpianatra. Sarotra ho an'ny mpampianatra zany ny manentsina ny lavaka tao anatin'izay fotoana lavabe izay tsy nianaran'izay. Toy ny vao hanomboka tao ampianarana vaovao ny fahalalan'ireo mpianatra ankehitriny raha ny fanazavana hatrany raha efa hiditra amin'ny 3 volana faharoa isika izao. Raha nandray andreo ankizy ireo tena hita mihitsy hoe miverina zéro. Ohatrany hoe tsy nanao ninina ianao. Antaniny izy tsisy zavatra fatany indray le izy voatery indray zany amerina indray zany le zavatra nampianarina anazy teo. Dia nisy fiantraikany be dia be mihitsy zany tany amin'ny sain'le ankizy le izy. Ireo ankizy ireo satry niaran-janona tany tsy nandray kahie mihitsy zany ireo dikan'izany. Dikan'izany raha izao mbola hisy fehitoana manaraka vao maika simba ny nivoan'ny ankizy zany satria ny bazin'le ankizy anala fanadirana amin'ny taona ho avy dia miankina amin'irety intermédiaire reto zany. Le ray aman-dreny mihitsy satry niaran'le ankizy any an-trano angamba nijanona dia hanampy azy amin'ny raharaha. Tsy hita mihitsy hoe nisy fandraisana ndraikitra n'le ray aman-dreny hoe andeha nanaitra n'izany hoe mandraisaka na mianara lesona. Fa tena hita mihitsy hoe nandeha fotsiny ireo ankizy ireo dia nijanona tao an-trano dia nilalao. Ray aman-dreny koa satry niara angamba dia tsisy nininona mihitsy zany. Tsy ampy zany ny fiandraisana ndraikitra le ray aman-dreny teto. Satria raha ohatra ka nandray anjara ny ray aman-dreny tany an-trano hoe mba namerina andreo zanandreo na dia nianatra lesona adiny ray isan'andro ary dia tsy ohatran'izao andraisanay azy zao ny andraisana azy satria tsisy nafatana zao amin'izao vida be ny lohandreo zaza ireo. Manamafy izay faneho-kevitra izay ireo mpianatra amina sekoly iray eto Andrenivohitra. Toa zarany ray aman-dreny azy miato ny fianarana hoy izy ireo. Izay tsy nianatra mihitsy ny tany an-trano fa manampy ny ray aman-dreny manao raharaha. Ny tena tsy mianatra lesona tsy manao devoir mihitsy nisy ary ny devoir fa tsy nanao izay misy ny lesona efa natao tamin'ny taloha tsy misy tadidina ny anankiray arany. Tena tsisy fotoana mihitsy izay fa manao raharaha foana. Efa mba miteny aho fa be dia be le raharaha tokony atao sady manapatapaka be foana zany izay dia ohatrany hoe saran'ilay ray aman-dreny ary lomba misy manampy amin'ilay fanaovana raharaha.
manasa lamba, manasa vilia, mampiry-trano, mikosoka trano, manadio ny ao an-trano. Ie, satria izy anaka devoara taty am-pianarana dia misy anay dia misy tsy anay dia nanontaniana neninay dia hoe dia misy tsy an'ilay izy. Tenanay izy hoe tsy haiko dia anontaniako anazy foana dia tsy mety mamaly mihitsiny izy. Noho izy hoe anontaniako mpampianatra rehefa tsy hay. Ie, manampy anazy mivarotra rehefa ilay tsy mianatra ireny. Rehefa ilay tamin'ilay tsy nianatra satria ilay nanapatapaka be dia tsy maintsy nanampy anazy mitady vola. Raha tiana ny atafita ireo ankizy, ilaina ny fiarametana ireo tokotelo mahamasana andro ny fanabeazana, ny mpianatra, ny ray aman-dreny ary ny mpampianatra. Raha tsy mandray andraikitra ny iray amin'ireo, ampanahy ny hoavin'ny zaza malagasy. E para zéro zay mihitsy moa zany ny voambolana nentin'ny mpanao gazety ny fahitalavitra kolo na mitinana ny faripahaizany mpianatra taorinany zay fahatapahana maro teo ny fianako ny Covid, nisy ny fahatapahana indraitsika nandalo nisy ny rivodoza ny teo ny andro ratsy ana iny ihany koa sika sedra ny rivodoza Batsiray ka maro ny fahatapahana kanto na tonga ny mpanao gazety na andray an'izay voambolan'izay hoe départ zéro mihitsy ny mpianatra raha ny fahitany ireo mpampianatra azy amin'izao fotoana iverena ny fampianarana izao. Fa ivena kely sika makasika an'izay ako ny fandalovany rivodoza Batsiray zay hatrany dia mahatratra 70 am'zato atreto ireo trabona ao amin'ny faritra atsimo andrefana tao aorian'ny fivoahan'ny rivodoza Batsiray Andranomasina tany Antoerana omaly alahady raha ny antotanisana avoaka ny tompon'andraikitra tany Antoerana. Ankoatra ny fahasamban'ny fambolena sy ireo fodrafitrasa tapaka tato anatiny efatrandro ny famatsiana ny herinaratra any Antoerana. Faritra farany nandalovan'ny rivodoza Batsiray teto Madagasikara mialohan'ny voan'ny Andranomasina omaly alina ny faritra atsimo andrefana. Maro ireo trabona sy fahasimbana nisy nandritra izany raha ny fampitam-baovao any Antoerana. Quand miaramila ety amin'ny tovin'ny 5 no andraisana an'izay ireo trabona izay raha ho an'ny eto Tsoleara manokana fa efa nisy ihany koa ny fikarakarana maro samihafa raha eny anivon'ireny distrika ireny ho an'izay solotenan'ny Benjerse izay ahitana 50 any amin'ny Benenitra 50 am'zato raha ho an'ny Tsoleara 2 ary 5 ny eto Tsoleara voalohany. Misy ihany koa ireo trano simba izay miisa 750. Raha ho an'ny Tsoleara faharoa ihany koa dia eo amin'ny 7 tara eo no tanina mangahazo simba any Aranobe Tsoleara faharoa mbola mifofofo ny rivotra aty dia misy ihany koa ny orana mitapitapy indraindray orana manify indraindray tena orana matevina mivatravatra mihitsy fa tsy maharitra ora maro fa eo amin'ny 12 minitra eo ihany dia mijanona indray izay orana izay. Fa ny ankoatr'izay ny tena mbola olana goavana ho anay eto amin'ny Tsoleara voalohany dia ity resaka jirama ity satria mbola tsy miverina ihany izay jirama izay efa ho efatrandro andro any ny tsifisihan'ny jiro eto tafitananan'ny Tsoleara. Ny fepetra noraisina ho fisorohana ny fahasimban'ny foto-drafitrasa nandritra ny fandalovan'ny rivodoza no isan'ny antony nahatonga ny fahatapahan'ny herinaratra ao Toliara ankehitriny raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Raha misy an'ilay centrale solaire any Enelec izay tsy maintsy nalana aloha ilay satria atahorana ho simban'iny rivodoza iny. Dia ny olana faharoa dia manana grupy anankiroa ny Enelec izay simba zany amintsika amin'ny teny izao ho averina amin'ny laoniny tanteraka le centrale solaire mba farafaratsiny amin'izay mba voavahan'ny olana ao anatin'ny tontolon'ny andro. Fa manao dépannage isika momba le groupe électrogène izay fantatra fa simba. Ny équipe technique ny Enelec efa nandeha efa nanomboka omaly ary nefa tany fa noho ny fahatapahan'ny lalana dia mikatso ao Ambalavao ao zareo. Dia nanapa-kevitra izay fa andefa hélicoptère manokana ho an'ireo équipe technique ireo izay mitondra fitaovana ihany koa entina mamaha ny olana groupe électrogène io dia heverina fa hisy vokatra zany manomboka androany alina sy rapitso maraina farafatarany rapitso alina.
Vinavinainao afaka roa herinandro kosa ny famerenana tanteraka ny famatsiana ny herinaratra ao Toliara raha ny fanazavana. Dia izay ny mahakasika ny fandalovany rivodoza Batsiray tany amin'ny faritra atsimo andrefana fa mahatonony fandalovany iny rivodoza iny ihany koa sy ny fiakaran-drano ireo voliavitra eny anivony commune Feno Arivo antony mampiakatra ny vidiny legioma izay mampikaikaiky any maro amin'izao fotoana izao matsiaro maty antoka ireo mpamboly eny Ampotony. Rivodoza zany zao vao mitomboka zao vao mitomboka mamboly nzay fa tsy mbola misy fambolena ankoatran'izay aloha fa zao vao mitomboka manao ale izy. Mahatratratra any amin'ny 400 hektara ny tany fambolena eto amin'ny commune Feno Arivo, ny 570 hektara amin'io fanaovana voliavitra. Tapitra dibodrano avokoa ireo tanimboly ireo taorina ny fandalovany andro ratsy teto amintsika. Manoloana io nahitana fiakarany vidina legioma eny an-tsena amin'izao fotoana mamerina mamboly tsikelikely ireo amponina ety amin'ny fokontany Ambohijafy. Beny rotsakorana dia tsy dia mahavanina le afa maniry simba daholo, jany daholo zany le afa tokony ho kapaina. Dia tsy afaka mamboly tsony zany zafa avy eo fa gija be ny orana. Zay zany ny problème aty ambanivohitra amin'izao. Telo ray hety zao nakany ety Ampotony ety, telo kitapo gony, ireo legioma 50 reny. Raha teo aloha zao amatafakatra hoe fito kitapo ty zao zao roa kitapo ny azo an'ity tamboly ray ity. Mena zany le vokatra an'le rotsakorana be. Tsy zava-banina mihitsy fa tonga dia kivy ny olona zao fambolena ny vidina azy kombo lafo be. Ny vola entina anaovana azy raha vao tsy mahavita vatana dia tsy misy resa, potika mihitsy, tsy zava-banina mihitsy fa potika zany. Raha vao nambolena andro any zao tonga dia tsy mety tsony zava-tsatsany alina satria simba le izy dia mamorona vaovao indray ianao dia tsisy valera entinao anaovana an'iny tsonky. Tabataba mihitsy izy satria izy zany hoe lafo be ny entana any an-tsena tsy malafo fa nonona le pakamboly latabatra izy fa vidina lafo aty ambanivohitra le efa niany sahirana ihany vao tsy dia misy tombononay le any an-drenivohitra izy satria vidina lafo le aty. Tsena tondraka daholo zany le fambolena legioma miakatra be le rano dia tsy afaka mamboly indray satria maty daholo zany le amolon'le iny sison rehetrarehetra iny difotra daholo le baibo dia zay mampiakatra be azy. Dia izay tselo manana tiandofa aty zany sisa manana kely dia zay mampiakatra be. Orana koa avy zany na dia tsy dia mahavanina ny zava-kokoanao amin'izay. Zao zao fiakarana mihitsy zao fa mifaty antoka aloha dia betsaka ny simba le voly satria le rano niakatra be dia safotro ny rano ao le voly. Nandritra ny fandalovany andro ratsy teto amin'ny commune Feno Arivo, iray no namony ainy ary nisy ihany koa ny tanin'ny otraka sy tranon'ny rodana. Atreto tsy ny voly avitra ihany no nahitana afaisana fa hatramina volovary noho izay fiakaran'ny rano izay raha ny fanazavana. Dia difotrao le vary zany ny lokely tsisy lokely potratrao zany vao bozaka sisany. Dia izay tena fahavoazana mety aty tamin'ny rano voalohany iny. Natao hoe ny trambonina nisy teto aminay zany dia nisy trano menjera nisy nafatesan'olona ray. Dia nisy ireo trano menjera teo amin'ny fokotanina Soavomerina, fokotanina Ambatolona, fokotanina Ambohijafy. Raha toa ka anjatony gony isan'andro ny legioma mivoaka ety amin'ny commune Feno Arivo, fokontany Ambohijafy, taorian'ny fandalovany andro ratsy zara raha nisy izany. Araka ny fantatra, ny commune Feno Arivo no mamatsy vokatra ny tsenan'ny Nosy ary namontana sy ny manodidina. Ny vidin'ny legioma moa zany indrindra ny vidin'ny voliavitra sy ny legioma moa zany tena resana tao anatiny iny fanadiadina iny fa isany efa mampikaikaiky any maro hatr'izay ihany koa ny resaka vidin'ny PPN amin'ny ankapobeny indrindra ny vary zay tsy maintsy izay moa zany raha ho antsika malagasy ny isany hoe rahana mihinana amin'izay resaka vary zay dia isany amin'izay loka samihafa zay dia isany mampikaikaiky any maro ihany koa amin'izao fotoana izao satria tsy mifanaraka amin'ny prix de référence moa zany zay filazan'zareo azy hoe vidiny araka ny tokony izy ny faritana napetraka hoe tokony ohatrohatran'izao ny vidiny vokatra salan'izao
dia tsy mbola miatra aloha zany zay ary tsy mbola hita amin'izao fotoana izao ka nairana ny rehetra ny tompon'andraikitra voakasika ao anatin'izay fa maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nivelona misokatra ho an'ny mpizahatany Maroc nanomboka androany nisokatra ny abakabaka any an-toerana naratoka ny hidina nandritra ny 2 volana zany noho ny Covid-19 nisy ihany koa ny plan d'aide na ny paikady fanohanan'ireo amin'ny sehatry ny fizahatany anarenana izany. Raha toka ny katona nandritra ny 2 volana ny abakabaka Maroc nanomboka androany alatsinainy 7 febroary niverina nisokatra ho an'ny mpizahatany izany. Entitra ankilany ny fepetra ray ny soroan'ny fiparihan'ny Covid-19 isan'izany ny tsy maintsy ananana ny passe vaccinal feno ny fanatotosana ny test PCR latsaky ny 720 ora ary ny fanaovana fitiliana PCR hatrany rehefa tonga eo amin'ny seranana. Entina hanarenana ny toe-karenana ny toerana no tsy maintsy nidirana amin'ny fanokafana ny sistany io. Ny sehatry ny fizahatany izay manana toerana lehibe any Maroc ny taona 2014 ohatra mahery ny 12.7 tapitrisa ny mpitsidika vahiny tany an-toerana ary nameny ny 700 ny arikarena vaobe hatramin'ny sy ny Covid-19 720 isanjato ny vola tokony hiditra tsy niditra ho an'ireo mpisehatra amin'ny fizahatany izay mitentina mandrina ny 4 miliary euro. Iatrehana ny fatiantoka noho ny krizy ara-toe-karena ity nanome paikady fanohanana ireo mpisehatra ireo ny gouvernemanta paikady izay mitentina 700 tapitrisa euro amin'ny alalany misitraka fanampiana ara-bola 700 euro isam-bolana ireo miasa amin'ity sehatra ity eo ihany koa ny fepetra maro tahaka ny fanemorana ny fandoavana ireo vola tokony efain'ny orinasa sy ny maro hafa. Dia izay ihany koa tomboko lahy sy tomboko vavy nentina namana ny fampahalalam-baovao tamin'ity ala ity ankasitrahana ny fanarano izany hatramin'ny farany. Ny fotoana miaraka amin'ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitrakolo ny tapitra fa ny fandaharana isa-tsokajiny izay afaka rahanao eto amin'ny fahitalavitrakolo dia mbola mitoetrany koa manasanao amin'ny fanarano izany. Veloma tompoko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.